Alakamisy faharoa ny volana Aogositra 2024 topoko lasa topoko vavy ampitiavana no irahana aminao ary anasananao ihany koa ny anaraka hatramin'ny farany fampalalam-bavao vao itony fahita lavitra matv minitra maromaro ny rahantsika eto ary dia araka ny fanambara teo dia asainay ianao zany tsisy araka aminay ao anatin'ity fotoana ity ny tontolom-baovao ara-politika sy ny fiomanana ao anatin'ny fifidianana zay no anokafantsika ny vaovao ary maro tamin'ireo kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena tany amin'ny taona 2024 any no efa hitasoritra na dia tsy mbola nanamafy aza ny filatsahany hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity toa hita manangasanga mantsy ny fanambaran'izy ireo sy ny faimpiainany antoko misy azy ireo tsirairay azy ary tombanana ihany koa no mety hilatsahan'izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 novambra izao. Candidat 3 no nifandinana tamin'ny fifidianana 2024 andefa taritsika izany toerana misy ireo kandidat teo aloha amin'ity fifidianana 2024 ity. Kandidat roa tamin'ny 2024 no nilaza ofisialy fa mbola andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena anisan'izany ny Sarara Berso raha toko maintso no nanolotra azy tamin'ny taona 2024 amin'ity dia hitondra ny lokony PLD na ny Parti Libéral Démocrate ny tenany. Mbola kandidat ho filoham-pirenena ihany koa amin'ity taona 2024 ity Iraharymanana Patrick avy amin'ny antoko Vitatsika io. Taorin'ny fametra-pelany Rivrakoto vao tsy ho filohan'ny antoko HVM azo antoka ihany koa ny mety irotsahan'ny filoham-pirenena Amperinasa Rajaonarimampianina ho mpifaninana amin'ny fanoloana azy. Mety mbola mpifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 kosa i Roland Ratsiraka avy amin'ny MTS. Ny MTS izay nanambara fa hanolotra kandidat ho vidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary andrasana ny fanambarana ofisialy. Ho an'ny Monja Roindefo, kandidat narotsaky ny monima tamin'ny taona 2024 dia mety ho mpifaninana na dia mbola tsy nanapa-kevitra azy. Mahavaly ny fepetra ahafahana mirotsaka i Monja Roindefo raha ny fanambarana farany navoakan'ny monima. Nisy sehatra politika hatrany ihany koa ny filohan'ny antoko kintana no sady filohan'ny CRN Randriamanantsoa saingy hatreto dia tsy mbola nilaza na ho kandidat na tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Misy amin'ireo kandidat no nisafidy ny tsy hirotsaka intsony ary manohana kandidat. Anisan'izany ny Dr Jean-Louis Robinson izay kandidat avana no tohanany antoko Tima tamin'izany. Anisany nandray anjara tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa izy ny fampitana tamin'ny filoham-pirenena Amperinasa Rajaonarimampianina. Amin'ity 2024 ity dia nisafidy ny anohana ny kandidat Andrinirina Rajoelina i Jean-Louis Robinson izay ao anatin'ny vondrona politika Armada miaraka amin'ny Ajo Andrianarivelo MMM ary ny General Camille Vital Iarakisika. Ireo mpanao politika roa ireo izay samy nandray anjara avokoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 ary nikisaka ho mpanohana kandidat amin'ity taona 2024 ity. Na ny efa kandidat teo aloha na ny vaovao dia manana hatramin'ny 20 Aogositra ametraka eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny antota taratasy filatsahako fidiny.